C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fansery manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Mety aminà. Manolotra ho anao ny vaovao. Ho mpamatsoloka any Madagasikara i Nigeria efa vita ny fifanarana mahakasika izany ka iroso tsy ho ela ny fifanaovatsiny fifanarana ofisialy. Nanamafy androany ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa tsy azo esorina ny zoto tsy azo enjehana na ny immunité parlementaire ny solom-bahoaka na Rivomamo raha mbola ao anatin'ny fivoriana ara-potoana. Olona mpifanerasera sy akaiky ilay zazavarira nisy namono tao amin'ny distrikan'ny Marovoa ihany no voatonona nandritra ny fanadihadiana ka 7 mena izy ireo no nampidirina ponja vonjomaika ao Mahajanga. Isan'ny politika imasona ny famadihana ireo masivon'ny université paritra misahelina ho lasa université mahazaka tena hoy ny ministeran'ny fampianarana ambony tafiditra ao anatin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana. Andro vitsy tsy hanombohan'ny mondial 2024 any États-Unis i Meksika no mampiatrano ireo ekipa iraniana hanao mondial noho ny fifandirana misy eo amin'ny Iran sy États-Unis amin'ny andro anatanterahana ny lalao mihitsy ho afaka miditra any États-Unis ny ekipa pirenena iraniana ny antsipriandreo no arahantsika ao anatin'ny fahampalalam-baovao. Manatitra ny araba tompokilasy sy tompovavy manaraka ny fahampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity asainay ampanajany anao anaraka ny fahampalalam-baovao hatramin'ny afarany nomboantsika izany ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany ho mpamatsoloka any Madagasikara i Nigeria efa vita ny fifampirarahana mahakasika izany fa irosona tsy ho ela kosa ny fifanaovatsy ny fifanarahana ofisialy eo amin'ny firenena rotota momba ity famatsiana solika ity hoy ny filohan'ny fanavozana raha nanao ny tatitra ny dia ny tany nigeriany maraina teo. Andeo rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Ny ombana bebe kokoa tamin'ny famatsiana solika ny fifampidiniana teo amin'ny filoha nigeriana sy ny filohan'ny fanavozana ny Republikan'i Madagasikara tany Nigeria ho ny tatitra nomeny filohan'ny fanavozany ary nigadona tanindrazana ny maraina teo. Iara-iasa tsy ho ela amin'ny Nigeria eo amin'ny lafin'ny solika araka izay ny Madagasikara. Ny tany Nigeria moa zany dia zava-dehibe ho antsika firenena malagasy satria fifanaraha mpiara-miasa amin'ny resaka famatsiana solika no ny fampiresahana tany dia efa nahazo ny avalina avy amin'ny firenena nigeriana moa zany tsika fa ny fanasoniavana ny contrat no ataontsika tsy ho ela fa ny fanarahana efa vita tany fa iroso amin'izay famatsiana solika zay ny firenena nigeriana tsy ho ela. Avy ao Gabon no ny azo any Nigeria ratsahivina ny délégation malagasy notarihin'ny filohan'ny fanavozana ny herinandro lasa teo nanatanteraka fididiana aragasy ny fantoka tamin'ny fifampizarana traika efa momba ny fitantanana ny titezamita sy ny fanamafisana ny fitantanana mangarahary ary ny fanavozana rafitra ara-panjakana ny dinika natao tao Gabon ity firenena ity izay azo atao modely amin'ireo tepika ireo ho iatran'ny filohan'ny fanavozana. Ny fanakalozan-kevitra indrindra satria zay ny tena antondihany ampisehoana amin'ny fivondrona be ny firenena afrikanina sy ny communauté internationale ny fahavononantsika anaraka ny dian'ny Gabon nahavita ny azo moa zany transition tao anatin'ny roa taona dia efa nahavita ny fifidianana izy. Zay ny tena natao tany Gabon fifanakalozan-kevitra amin'izay
dingana nataony nahavitany an'izay tanjona izay ho toy ny fifampiresana teo amin'ny filoroatony tanandritra ny fionamby afrikana na ny Africa Forward tany Kenya ny volana melasa teo ny fitsidiana ofisialy nataony filohan'ny fanavozany tany Nigeria sy Gabon nanomboka ny herinandro lasa teo raha nitatitra hatrany zava-dehibe ary fanalahidy ny fandrosoana ty Afrika ny firaisankina ny samy afrikana mampiseho ihany koa fa mahaleo tena amin'ny vondrona europeana sy ny firenena tandrefa ny Afrika ho ny filohan'ny fanavozana kolonela Randrenirina Mikael. Lafim-baovao mahakasika ny politika sy ny fiainam-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao nanamafy androany ny filohan'ny antenimera-pirenena fa tsy azo esorina ny zo tsy azo enjehana na ny immunité parlementaire ny solombam-bahoaka na Rivomamo raha mbola ao anatin'ny fivoriana ara-potoana na malava hatrany ankilan'ny solombam-bahoaka na Rivomamo izay nilazany fa mampametra-panontaniana ny fomba fiasan'ny bromaritra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fanalana ny immunité parlementaire andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Nitondra fanazavana manoloana ny resabe miteraka fanehoan-kevitra maro tao anatin'ny 3 andro farany mahakasika ny resaka fanalana na tsy ny zo tsy azo enjehina na ny immunité parlementaire ny solombavambahoaka ny Rivomamo Rajerison Antoine ny filohan'ny antenimera-pirenena izay nambarany fa tsy azo esorina ny immunité parlementaire ny ty solombavambahoaka ity raha mbola ao anatin'ny fivoriana ara-potoana. Nisy taratasy nalefa ny ramatominisa tonga ato aminay araka ny fangatana fanasorana ny immunité ny io solombavambahoaka Rajerison zany fa zavatra tiako ampahafantarina antsika vahoaka malagasy raha mbola mivory zany zahay de tsy azo enjehana ny solombavambahoaka dikan'izay zany miandry aorian'ny fahavitany ny sessionnay zay zahay vao manapa-kevitra amin'io zavatra io aoka fantatsika fa raha tsatra bodiondry izy de fa tsy ilaina nay intsony ane zany raha misy proof tena ngeza be mihitsiny ananany fitsarana afaka tonga de fa miroso ro zareo. Naneho ny heviny avy hatrany ankilan'ny solombavambahoaka Rajerison Antoine ka nilaza fa manjavozavo ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra ataon'ny bromaritra mahakasika ny fanenjehana solombavambahoaka. Tranga izay mampametra-panontaniana hoy izy amin'ny hoe rehefa iza no esorina ary rehefa iza no tsy esorina mandritra ny fotoam-pivoriana. Raha voafaritra ny lalàna aloha efa fantatsika foana ny hoe raha anatin'ny session parlementaire ohatra zao dia ny fivoriam-be no tokony hanala ny immunité parlementaire dia raha tsy ao anatin'ny session dia ny bureau permanent no manao an'izay andraikitra zay fa raha mijery koa nefa tsika ny tantara nisy solombavambahoaka maromaro nalana ny immunité ny gadra zany sisa tao anaty session tsy nisy fivoriam-be ihany koa tamin'ny nalana andreny dia eo tsika no somary very ao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe inona marina ny tena zava-misy marina dia samy tsy malala isika na izary satria zahako tsy notifie hoe raha nisy hoe nalana l izy dia notifie ako tsy nalana l izy dia mety hoe zay tsy nalana zay zany satria zay ny tenen'ny tompona andraikitra rehetra androany. Mahakasika ny fametrahany solombavambahoaka ny Rivomamo teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana toy izao ny fanehoan-kevitra ny filohan'ny antenimera-pirenena. Na tiana na tsy tiana mila fantariny vahoaka malagasy nisy taratasy nalefany io solombavambahoaka io handravana ny fitondran'ny président ny fanavaozana président Mikael zany zavatra zany nisy anjarantsika vahoaka malagasy no mitsara an'izay mendrika ny harodana ve ny fitondran'ny président Mikael taoriana na mahana problème rehetra ninona zavatra olazaina na nalefa tany amin'ny ACC zay tsy ananany fahefana manao an'izay zavatra zay nisy kosa aloha an'izay karazana hoe fampakorotanana noentina hanaradalana zay. Tsy ivona isan'ny vesatra ny enjehana ny solombavambahoaka Rajerison Antoine ny mahavoaroaroy azy momba ny famatsim-bola amin'ny fanakorotanana raha nambarany ministra ny fitsarana Antony nangatany ity farany fanesorana ny immunité parlementaire. Lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny toe-karena no foanana ny fakana ny TVA alaina amin'ny zana-bola amin'ny findramam-bola any amin'ny banky araka ny fanapahan-kevitra noraisina teo anivon'ny volavolan-dalàna amin'ny fehiny teti-bola-panjakana na sipantsina 420 na ny LFR hoy ny ministry ny fitantanam-bola sy ny toe-karena nandritra ny famaliana ny fanontaniana teo anoloana ireo solombavambahoaka teny anivon'ny antenimera-pirenena ho an'ny androany aleo arahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Isan'ny teboka ny ompana ny fanontaniana solombavambahoaka tamin'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny toe-karena
ny mahakasika ny fampiakarana ny fari-piainan'ny malagasy manoloana ny fiakarany vidim-piainana ary ny fampiroboroboana ny ara-toekarena. Nanambara ny ministra fa voafehy hatreto ny fiakaran'ny vidim-piainana izay manodidina ny vinavinaina ho 8 isanjato noho ny ezaka tamin'ny fampianana ny fandaniam-bola am-panjakana, fampitomboana ny famokarana ary ny fiakarany sandam-bola ariary no antony raha ny fanazavana. Imasoana hatrany ny fanaingana ny ara-toekarena hitazomana azy ho 8 isanjato mandritra ity taona ity. Amin'ny fandrosoan-tetikasa lehibe dia io koa zany anisany natao lara-pahamehan'ny fanjakana sy lara-pahamehan'ny ministera eo amin'ilay hoe fanaingana ny ara-toekarena satria anisan'ny sakana lehibe amin'ny fanainganan'ny toekarena dia ny tsy farahavarian'ny reny antsontsika hoe fotodrafitrasa ara-toekarena reny. Ao zany ny resaka angovo, ao ny resaka rano, ao ny resaka lalana, ao ny resaka fotodrafitrasa amin'ny fambolena le tenanareo teo ny hoe mikasika ny barazy hydrogricole, irrigation sy ny sisa. Reny zany dia lara-pahamena lehibe zany ataon'ny gouvernement satria tsy farahavarian'ny raha-pahamena zavatra reny dia miteraka le antsoina hoe coût de transaction zany otsika, zany hoe mirafitsy zany ny fomba fandraharana tika an'izay miakatra zany ny sandan'ny fandraharana dia misy zany zay fiantraikany zany zay eo amin'ny orinasa. Zavatra natao zany dia tsy inona koa fa ny vola koa zany atao daholo le vola satria financement izy io fa izy zany tsy nihetsiky dia ny ataonay zany au niveau ministère zany dia manafaingana zany ny fanatampiarahana an'ireny tetikasa lehibe reny zany. Nofonana ihany koa ilay taton-ketra TVA 20 isanjato alaina amin'ny zana-bola ho an'ireo mindram-bola any amin'ny banka araka ny fanapahan-kevitra noraisina ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola am-panjakana na sy mipanitsiana raha ny fanazavany ministra hatrany. Ny fanjakana zany dia tsy mamoronasa fa ny fanjakana zany dia manampy ny orinasa mba amoronasa. Izay zany naton'ny antsoina hoe zany priorité économique atsika zay natonga ray zany nanoana zany nanao hoe ora-pahamena ny sehatry ny agribusiness resantsika teo resaka fambolena dia ao zany resaka hoe textile, ao ny resaka hoe tourisme, ao koa zany resaka numérisation. Re zavatra zany dia voafaritra anatin'ny NFR zany ny paikady afahana zany manoana ny orinasa amin'ireny fotoana ireny. Ohatra zany zao anatin'ny NFR io ny foanantsika zao le hoe TVA amin'ny intérêt aloha amin'ny fandravam-bola satria tsy mety zany zavatra zany raha ohatra ka tena hoe anampytsika zany ny fanarana dia mifoanantsika le izy zany satria tsy afaka misakana ny fanarana tao amintsika. Ho an'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra, politika am-panjakana imasoa ny fitondrana fanavaozana, ny fanohanana ny tantsaha ara-pitaovana, ara-teknika, ny fanamboarana ny fotodrafitrasa mpamokarana ho ministry ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo, tanjona ny hampitomboana ny famokarana eto an-toerana ka hipaka eny fotony ny fampandrosoana. Anisan'ny ezaka lehibe izay efa nanondraisan'ny gouvernement fanapahan-kevitra ny ametrahana ny brigade d'intervention d'urgence ny génie rural izay hividianana fitaovana ahafahana mamonjy an'ireo tantsaha izay tratran'ny olana eo amin'ny tondra-drano na ny haintany. Anisan'izany ihany koa ny fidianana tracteur amanjatony izay ho apetraka ho ampiasain'ny tantsaha mba hanamaivanana ny asa sy hanatsarana ihany koa ny tambokatra. Efa hitantsika ihany koa ny fizarana n'ireny fitaovana izay ilaina amin'ny traitement post-récolte reny mba hampihenana ny fahaverezan'ny vokatra ao aorianan'ny fihotazana satria tombanana eo amin'ny 5 isanjato ny vary ohatra no very amin'ny fomba fikarakarana ny vary ao aorianan'ny fihotazana nentim-paharazana. Ho an'ny ministeran'ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina, nitondrany ministra fanazavana ny mahakasika ny tetikasa ODOF na ny fametrahana ozinina hanodina ireo vokatra isaky ny distrika. Ndritra izany no nilazany fa 720 ireo distrika nametrahana ny ODOF ka 30 isanjato amin'ireo no nihodina ny ozinina raha toa ka 70 isanjato ny tsy mbola nandeha hatramin'izao. Eo am-pijerena vaholana ny hampihodinana izany ny ministera raha ny fanazavana. Mbola misy ozinina 720 ihany koa hanaovana tolobid amin'ireo distrika kasaina ametrahana izany. Marina, ministra enina tamin'ireo folo nampanantsony sy milava-mbahoaka no namaly ny fanontaniana izy ireo teny amin'ny anteny miram-pirenena androany. Lafim-baovao mifandray amin'ny resaka afakarana zaza varera kosa no entina amintsika olona mpifanerasera sy akaiky
ilay zazavarira nisy namono tao Antana Mivony commune Marosako ao amin'ny district ny Marovoay ihany no voatonona nandritra ny fanadihadiana ka 14 menada izy ireo no nampidirina amponja vonjimaika ao Mahajanga. Fa niakatra fampanoavana ihany koa ny raharaha nahafaty olona tao Abekobay district ny Mahajanga faharoa ka efa nalefa any amponja ao Marofoto ihany koa ilay zandary nahavandoza. Andeo raha antsika ny antsipriam-baovao makasika izay. Olona 14 nahiditra amponja vonjimaika ao Marofoto voaroaroa tamin'ny famonona ny zaza manana toetena varira tao Antana Mivony commune Marosako district ny Marovoay faritra Boeny ny 17 ny volana May 2024 lasa teo. Niakatra ny fampanoavana omaly alatsinainy fa 9 ny volana Jona ny raharaha ka ilay zaza iray tafatsoka velona no nahafahana nanatanteraka ny fanadihadiana sy ny fisamborana azy ireo. Ny famotorana zany dia niainga avy amin'ny fijoroana vavolombelona nataony ilay zaza anankiray tsy maty nanatrika teo tamin'ny fotoana io dia iny no nahafahana nanao fanadihadiana nazona koa ny vokatra ny samborana amin'izy ireo 14 menada ireo ka araka nambarako teo samy nampidirina amponja vonjimaika izy 14 menadahy ka ao anatin'io misy laim-pitezan'ilay zaza, misy mpampianatra ary misy ihany koa ny jama. Niakatra omaly ihany koa ny raharaha naharatrana sy nahafatesan'olona tamin'ny alalan'ny tifitra nataon'ilay zandary nanatanteraka fanaraha maso filaminana nandritra ny alpandihizana festival Varmaitso tao Bekobay district ny Mahajanga faharoa. Nisy moa ilay trangatany Bekobay teraka fahafatesan'olona sy faratrana olona anankiroa noho ny tifitra izay nataony zandary izay miandraikitra ny fandriampahalemana tany an-toerana nandritra ny fampisehoana izay nataony LC Barbo Janengo Monziny. Dia raha nandeha iny fampisehoana iny dia nisy vahoaka somary nikorontana noho ny hamaroan'olona dia nisy zandary anankiray zany tsy nahafehy izay fitondrantenana izay dia natifitra olona ka nankitelo voatifitra ny iray maty ny anankiroa maratra mafy ka manoloana izay zany efa niakatra fampanaovana androany iny raharaha iny indrindrandrindra moa dia izay zandary natanteraka n'izay fanifirana izay dia ny CP Bekobay ary efa nampidirina amponja vonjimaika amin'izao fotoana izao. Famonona olona efa voaomina mialoha na ny asasina sy ho nandray anjara amin'ny fikambanan-jiolahy hanatanterahana heloka bevava Association des malfaiteurs. Ireo no anenjehana n'izy 14 menada tamin'ilay raharaha zazavarira raha vonon'olona ny sitrapo na homicide volontaire no anenjehana ilay zandary ho ny fampanoavana. Efa manaraka fitsaboana eto Mahajanga ny iray tamin'ireo naratra mafy raha nampiakarina any an-drenivohitra any amin'ny hôpitaly miaramila Omi ny iray izay efa vita fandidiana raha ny loharanom-baovao azo avy tamin'ny gendarmerie-pirenena. Lafim-baovao mahakasika ny tontolo ny manodidina ny fitsarana ny fampiarana lalàna miova endrika ary misy hatrany ny olana trehan'ireo vaditany eo am-panatanterahana ny asany hoy ny teo anivon'ny olavitra taorian'ny fivoriana ny arahan'izy ireo tamin'ny tonimpampanolalalana androany ny vaditany izay mankalaza ny andro iraisam-pirenena fa 20 ho an'ny mpiandraikitra ny fanatanterahana ny didim-pitsarana ny alakamisy 12 Jona ho avy izao. Andeo raha antsika ny antsipriam-baovao makasika izay ny Gaetan André Tsilavo. Tsy mijanona eo amin'ny tifisian'ny mpitandro filaminana manotrona sy ny fikasihan-tanana miaritra amin'ireo vaditany manatanteraka ny asany intsony ny olana sedraina amin'izao fotoana fa mihitatra amin'ny fokon'olona na ireo olona voakasiky ny didim-pitsarana hoy ny eo anivon'ny olavitry ny vaditany sy ny mpanao lavanty na ny huissier de justice eto Madagasikara. Olana izay antsona ny tompon'andraikitra sy izay rehetra voakasika ikaroka vahaolana miaraka. Betsaka ny olona ankehitriny mialokaloka ao anatina zavatra hoe trano anankiray ny esorina na trano anankiroa dia efa fantany zany hoe misy miantso namana izy ireo dia milaza fa vahoaka anefany mety ho mpanofa trano tsy malofa trano izy mety mpangalatany tsotro zao fotsiny izy dia lasa miantso namana ary izy io zany matetika efa misy manerana ny Madagasikara
dia rehefa maheno an'izay zany a ny fitondrana matetika dia hoe misy vahoaka tokoa miala ao anatin'io nefa trano anankiray no isoron'le vatitany dia lasa miteraka polémika ozy izy ny fiteny frantsay dia misedra olana zany a ny vatitany manoloana izany. Matetika koa ny mahakasika ny vatitany olana eo am-panatanterahana dia misy mihitsy lasa misy ilay olona manao résistance zany hoe mandat didim-pitsarana. Iny moa zany a dia ety ampendoany zay dia efa miteny fa misy ny lalàna mifanaraka amin'ny fandavana ny didim-pitsarana. Eo ihany koa aloha ankehitriny dia sarosarotra kely ankehitriny ny mahazo ireo mpitandro filaminana kanefa mino zahay fa tsy maintsy iravina izany satria voasoratra mihitsy any ao anatin'ny didim-pitsarana ny mpitandro filaminana. Androany nisy ny fionana tao amin'ny vatitany sy ny tony mpampanolalanina ijerena manokana ny fomba fanatsarana ny asa eo am-panatanterahana ny didim-pitsarana. Mivoaka amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ny didim-pitsarana ka tokony isy mpitandro filaminana hatrany manotrona ireo vatitany eo am-panatanterahana ny asany. Tokony izy aloha satria ny didim-pitsarana ke avoaka amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ary mazava reny soratra ao amin'ny gosy reny hoe ilana mpitandro filaminana ihany satria le huissier tsy hoe le huissier amin'ny maha huissier azy fa huissier mandeha manatanteraka didim-pitsarana dia tokony misy mpitandro filaminana ihany miaraka aminazy reny amin'le maha hoe le didim-pitsarana navoaka amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ka noho ny firenena manana ny fiandrianany dia ny mpitandro filaminana no tandroka ary nyvozona dia tokony hoatrehiny mpitandro filaminana foana ny vatitany manatanteraka didim-pitsarana. Amin'ny ankapobeny manamboninahitra ara-pitsarana manana fahefanara-dalàna natanteraka sy ampita didim-pitsarana ary ampandre ireo taratasy ara-pitsarana ny vatitany. Izy ireo no manao fanamarinana ny zava-misy amin'ny antony ara-dalàna miantoka fatanterahana sy ajaina ny didina voaka ny fitsarana, manao saisie sy fampandoavana trotra ary manatanteraka fandroana na expulsion rehefa misy didim-pitsarana manan-kery. Tsy ivona ankalaza ny andro iraisam-pirenena fa 7 ho an'ny mpiandraikitra ny fanatanterahana didim-panjakana ny vatitany sy ny mpanao lavantina ny huissier de justice eto Madagasikara. Ny alakamisy 12 jona ho avy izao loha hevitra ny safidiana tamin'izany ny hoe mpiandraikitra ny fanatanterahana ny didim-pitsarana loha laharana amin'izao ny tontolo mila fanovana izao. Nampafantatra ny avy ao anivon'ny ministeran'ny fanajariana sy ny raharahantany fa tsy maintsy mahazo fahazon-dalana mialoha vao afaka manototra tany sy manao asa fanorenana. Ankoatra izay hamafisina manaraka ny mampiatra ireo norma international vaovao momba ny fanorenana sy ny fandaminana ny tanan-dehibe noho izany hiroso amin'ny forum national urbain andian'ny faha-4 i Madagasikara amin'ity taona ity. Andeha arahantsika ny antsim-piriam-baovao mahakasika izay. Efa tany amin'ny taona 2024 no nanomboka io forum national urbain io teto Madagasikara izay iarahana amin'ny Banque mondiale hiroso amin'ny andiany fa 4 ny hetsika amin'ity taona 2024 ity. Nandritra ny taona maromaro nampiato ny forum izay maro ireo fanambarana sy fifanarahana iraisam-pirenena nivoaka momba ny fandrindrana ny tanan-dehibe. Ohatra amin'izany ilay fanambarana nandritra ny forum urbain africain tao Nairobi Kenya ny volana aprily 2024 sy ny forum urbain mondial andiany fahatelo 12 no tanterahana tany Bakou ny 17 ka hatramin'ny 20 May teo. Nisongadina tamin'ireo fivoriana iraisam-pirenena ireo ny fanatsarana ny rafitra ara-dalàna sy ny fitantanana ny tanàna, ny famatsimbola maharitra ary ny fanamafisana ny faharetany tanàna manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro. Tafiditra ao ihany koa ny fanatsarana ny tolotra fototra toy ny rano, fanadiovana, fako, jiro sy ny fitaterana ary ny fampandraisana anjara ny tanora sy ny olo-pirenena amin'ny fampandrosoana. Ka ireo lohahevitra ireo no hodinihina mandritra io forum national urbain andiany faha-4 io ahafahana mamantatra ny olana lehibe sy hamolavolana vahaolana ho an'ny tanan-dehibe amin'izao fanavaozana ny Madagasikara izao. Miatrika fanampy betsaka ny tanan-dehibe manerana an'izao tontolo izao ary indrindra itsika eto Madagasikara ao anatin'izay fanampy izay no mahatonga
ministera nanao ezaka manokana ny ahafahana manatotosa ny fakakefitra faobe national nataontsika forum urbain national izay mialoha tsara ihany mampatsiahy azy ny assise nationale mikasika ny secteur foncier ny habitat sy logement ary ny aménagement du territoire ilayntsika ny fakana ny hevitry ny olo-pirenena rehetrarehetra sy ireo mpiantsehatra ao anatin'izay sehatra ny fanorenana an-tanàn-dehibe izay sy ny trano fonenana ahafahantsika mamolavola an'ireo lalana na soro-dalana ahafahana manatsara ny fitantanana ny drafim-panajariana an-tanàn-dehibe manirana ny Madagasikara. Ny loha-hevitra izay ho atao amin'ity forum urbain national fa efatra ity le hoe miara-manangana ho avy misy fanantenana eny an-tanàn-dehibe. Hisy arak'izany ny hetsika ho karakarain'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ny 20 sy ny 12 jona 2020 sy 2020 avy izao etsy amin'ny villageoire Andotapenaka omena setra bebe kokoa ireo tanora haneho ny hetahetany sy ny ahiahiny ary ny sosikeviny mandritra io forum io hoy ny fanazavana satria heverina ho mpisehatra fototra amin'ny fanovana an-tanàn-dehibe izy ireo. Manambahiny ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity ny avy eo anivony ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany Randrianarson fanomezantsoa mahakasika ny avokionandoam-pirenena momba ny tanàn-dehibe andian'ny faefatra izay ho tanterahana ny faraiky amby folo sy ny faharoa amby folo ny volana jona ho avy izao, zany hoe ny alakamisy ny zoma izany. Fa maninona moa no hanaovana hetsika ny tanàn-dehibe hetsika manokana zany? Faly miaraba ny namana tahiry dia faly miaraba ireo mpanaraka izao vao zao anaovana fihetsika manokana ny tanàn-dehibe na ty fekonandoham-pirenena momba ny tanàn-dehibe andin'ny faefatra ity satria ny tanàn-dehibe raha tsika mahalala ny olana miseho ny amin'ny tanàn-dehibe ireny izay mila hijerevana vahaolana. Eo ihany koa ny fifanakalozana eo amin'ny samy mpisehatra ahitana vahaolana hanatsarana ny fiainana ny tanàn-dehibe. Mety azo koa anangonana hevitra hitanana vaozana fomba fitantanana eny amin'ny tanàn-dehibe koa io hetsika io. Raha ny fantatsika dia efa nisy hetsika telo zany tao alohan'izay. Inona mampiavaka an'ity andian'ny faefatra ho tanterahana ity? Mahakasika kokoa ny tanora loha-hevitra amin'io miara manangana ho avy misy fanantenana ho an'ny tanora eny an-tanàn-dehibe ary teny mitodika mihitsy amin'ny resaka tanora ny resaka horesahana amin'ity andiany manokana ity. Izavy zany no hoe andray anjara ao anatin'ity hetsika mandritra ny 2 andro izay ho tanterahana ity. Ny ministera isan-tsokajiny ny tetikasana ny programa an'asa ireo sehatra tsy miankina ny fiarahamonim-pirenena ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ny mpiara-miombina antoka rehetra ary indrindrandrindra ireo tanora izay hitondra ny heviny. Misy lahadinika horesahana ve na hoe inona avy ireo lahadinika izay ho tinitiniana sy horesahana mandritra n'izany 2 andro zany? Lahadinika anakenina no horesahanao eo ny resaka lalàna sy fitsipika mifehy ny fivoaran'ny tanàn-dehibe ny resaka fiovan'ny toetrandro ny fahafahan'ny tanàn-dehibe miatrika izany ny resaka famatsiam-bola amatsiana nyireo fotodrafitrasa sy ny fampiroboroboana ny tanàn-dehibe ny fitantanana mahomby ny tolotra raha eny an-tanàn-dehibe toy ny resaka rano, jiro, ny fanadiovana sy ny fidiovana ny fahazon-dalana manaraka resaka tanàn-dehibe ny hoan'ny ho avy ina ny faniriana sy ny vinan'ny tanora ary ny lahadinika farany dia ny resaka ny olo-pirenena indrindra amin'ny tanora izay mpisehatra fototra amin'ny fandrindrana sy fampandrosoana ny tanàn-dehibe. Inona zany tena tanjona amin'ny ankapobeny tena hotratrarina ao anatin'izay hoe fanamarihana ny 2 andro izay? Ny tanjona moa zany amin'ny ankapobeny tena tratrarina dia hetsika anankiray ahafahan'ireo mpisehatra rehetra fampandrosoana ny tanàn-dehibe mifanakalo hevitra ahafahana mitady vahaolana hanatsarana ny fitantanana ny tanàn-dehibe ary ahafahana hamahaolana ireo olana marobe izay atrehan'ny tanàn-dehibe rehetra eto Madagasikara. Dia faharoa koa ahafahana ihany koa manangona vaovao sy mifanakalo vaovao amin'ireo mpisehatra rehetra na ny avy eto an-toerana na avy any amin'ny faritra mba ho fanatsarana ny fitantanana ny tanàn-dehibe.
isaorana ny avy ao anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharatany nitondra izay fanazavana izay fa iny ihany koa ny antsika amin'izay vetivety atao anatin'ny dokam-barotra epitatsika ny anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo manasanao tsy isaraka amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV. eo ambany fiahin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika amin'ny Madagasikara, eo ambany fitarihan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta, ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany dia manasa antsika hanatrika ny fitoanandoam-pirenena mikasika ny tanan-dehibe andiany faefatra izay ho tontosaina ny 1 sy 12 Jona 2024 ao amin'ny village Varandotapenaka. Ny mampiavaka ity andiany faefatra ity dia ny fampandraisana anjaran'ireo tanora sy ireo sehatra tsy miankina amin'ny fakana hevitra ho amin'ny fanavaozana ny fanajariana ny tanan-dehibe. Izany dia ny fanindran-dala amin'ny fanambarana tamin'ny bariko nandritra ny fitoanan-domanera-tany momba ny tanan-dehibe. Loha hevitra amin'izany dia hoe miara-manangana ho avy misy fanantenana ho an'ny tanora ny tanan-dehibe. Isatrikasa sy adevitra manodidin'ireo vaholan'ny tanan-dehibe ary fanentanana isan-karazany. Bâtir un avenir urbain prometteur avec et pour les jeunes générations. Fanokafana bevata! Favy eto Morondava ny magasin Cosmos ny raika amby folo jona ho avy zao. Électroménager, fahitalavitra sy fanamafisam-peo, finday maro samihafa, fitaovam-piasana, moto sy tuk-tuk. Promo ouverture bevata ny raika amby folo, roa amby folo ary ny telo amby folo jona. Fiaina bidy hatramin'ny 7 isan-jato amin'ny entana voafantana. Tsy olana ny tsy fananam-bola eo no eo miaraka amin'ny fandoavam-bola tsikelikely crédit mirindra. Aza tara aza ny raika amby folo, ny roa amby folo ary ny telo amby folo jona. Fiaina bidy hatramin'ny 7 isan-jato amin'ny entana voafantana. Tandremo entana voafetra izay tonga lono mahazo aloha. Cosmos, votre partenaire de confiance. Leo anty moto ty afa maty lava foana. Te vidy moto vaovao mihitsy afa mbola tsy ampy mivola kasitsika amin'izao. Tsy olana izany, pas de cash, pas de souci. Mividiana entana an'io aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany. Ny vahan'ny olan'ireo mpifankaty miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash, pas de souci miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerana Madagasikara. Azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nisy fananam-bola eno eo mividiana entana an'io ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana. Miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Yes, 25 millions ariary. 25 millions ariary. Wow, 25 millions ariary. 66 ans, 66 gagnants, 66 millions d'ariary à gagner. Célébrez les 66 ans d'indépendance avec Cosmos. Du 8 juin au 19 juillet, pour tout achat chez Cosmos, participez au Tombola spécial indépendance. Premier lot, un chèque de 25 millions d'ariary et 65 autres lots en bons d'achat d'une valeur totale de plus de 41 millions d'ariary. En plus, profitez des remises sur certains produits et c'est uniquement chez Cosmos. Et si cette fois-ci, c'est vous le gagnant? Attention, stock limité. Cosmos, votre partenaire de confiance. Coucou Angie. Coucou. L'historien letrana kosaki tena jay. Merci Benji. Ina tena tsy Instagrammable mihitsy. Tian'olo jiro sy carotte ato fa dans le rouge un budget ako. Mandalova Batimax promo B volana juillet manontolo. Cliqueo tsy liantsingé. Asaramanitra miavaka. Fienambidy 20 isan-jato be zao ho an'ny sanitaire sy carrelage ary luminaire. Fienambidy 10 isan-jato kosa ny amin'ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny fanorenana. Fienambidy 3 isan-jato hatramin'ny 7 isan-jato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Za koa mba mendrika ny raitra sy ny mora. Mariny zany e, miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mitsinjo ararotiny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrabola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Isika aneo amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Hatramin'ny 4 jona ihany a. Sautareo tonga vaingany any amin'ny App Store.
Mbola terina trano ny araba tompokilasy tompokivavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity asainay ianao anaraka hatramin'ny afarany izay fampahalalam-baovao izay anomboantsika ny tapany faharoa ny roso tamin'ny fanadiovana ny sisin-dalana sy ny fanatsarana ny fivezivezen'ny olona sy ny fiara etsy amin'ny tsenan'Ambodiny Isotry ny faritra 67 hektara sy ny manodidina ny teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra Androany tanjony izao hetsika izao ny hamerenana ny tanàna na Antananarivo amin'ny laoniny ny lalana ho an'ny mpandeha tongotra ny arabe ho an'ny fiara ary ny tsena kosa ho an'ny ireo mpivarotra sy ny mpividy andeha rahantsika ny tsiporiam-baovao makasika izay entin'ny Daniela Mino Arso. Ankoatra ny fanalalana ny lalana sy ny tsena tetsy amin'ny petite vitesse sy Ambodivona, nidina ifotony nandamina ny tsena manamorona ny arabe n'Ambodiny Isotry 67 hektara sy ny manodidina ihany koa Androany teo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra. Etsika izay ho tohizana isan'andro hamerenana ny tanàna n'Antananarivo amin'ny laoniny fa ihany koa ahafahan'ireo fiara mivezivezy ankalalana isorohana ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Fanalalana ny arabe mba handehanan'ny tomobila mba isorohan'ny mpandeha tongotra araka ny tokony alehany. Noho izany alalany ty arabe ty dia sokafana ny trottoir andehanan'ny mpandeha tongotra. Zay ihany mitanjona tsisy ankoatr'izay. Zay tsy manala mpivarotra fa mandamina mpivarotra ny arabe ho an'ny tomobila trottoir amin'ny mpandeha tongotra. Izany moa satrany teo aloha zareo dia averina izy mba hanara-tanàna. Hiatra ny sazy avy hatrany araka ny code municipal 16 lalana efa mipetraka eto Antananarivo ireo mpivarotra amoron-dalana izay minitsy manaraka ny fandaminana ataon'ny komuna Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana an-trany. Ankoatra izay nojerena ary mbola hojerena manokana ihany koa ireo fanorenana tsy ara-dalàna ireo trano miorina mbola lakan-drano ka manitsina ny fivoahan-drano tahaka ilay tetsy an-drano manalina voalohany sy ireo fanotofa-tany tsy ara-dalàna izay tsy nahazoana lalana tamin'ny komuna sy ny ministera tompona andraikitra. Ivadika lafa vaovao makasika ny tontolon'ny fampianarana ambony isika isan'ny politika imasona ny famadihana ireo maso ivon'ny université enina isaky ny faritra ho lasa université mahazaka tena hoy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tafiditra ao anatin'ny fametrana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampahaleovan-tena ny rafitra isa-paritra izany na izany ary manohy ny mahampanelanelan amin'ny fitadiavana ny tompontsony ireo université hatrany ny eo anivon'ny ministera. Eloagabaina mitondra ny antsiporiam-baovao makasika izay. Raha misa enina ihany ireo université nahafantarana any Madagasikara teo aloha tafakatra 17 izany ankehitriny noho ny famadihana an'ireo ivoteram-pampianarana ambony isam-paritra eo ambany fiahiny université ho lasa mahaleo teny. Tokony anakaiky ny vahoaka ny université dia nametraka ilay ataontsika hoe université de proximité. Ny vina zany dia ametraka université isaky ny faritra. Dia raha entsika teo fa tsy mitovy ny zava-misy. Misy ireo université lehibe izay efa nisy taona maro izay azo lazaina hoe matanjaka. Fa misy koa ireo izay vao ataontsika hoe vao mitsangana. Dia mila tosika zany ireo. Tena efa miasa daholo ny université. Zay angamba ny tsara fatarina hoe mialohan'ny hananganana université dia matetika centre régional zany. Zany hoe efa misy fianarana zany teo aloha. Dia ezaka miandala noho izy atao ny resaka foto-drafitrasa na entsika teo an'le reo université reo fa maro ny mpianatra fa tsy indraindray tsy maraka ny foto-drafitrasa dia izay no hitadiavantsika mpiara-nominantoka. Na eo aza ny fiazakazahan'ny firosoana amin'ny fanomezana fizakantena an'ireo université manerana nosy mbola adidy sy andraikitry ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera feno ny mitady fomba sy lalana ampivoarana azy ireny. Hoy ni directeur de la promotion du partenariat et de la coordination des relations internationales eo anivon'ny ministère ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Anjaranay ato amin'ny ministera zany no mandrindra sy mampivelatra bebe kokoa indrindra fa amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy amin'ireo zay partenaire privé zay afaka manampy aty amin'ny fampianarana ambaratonga ambony. Ny antony moa zany dia mba ampisy ny visibilité sy ny fivelarana bebe kokoa manerana n'izao tontolo izao ho an'ny fampianarana ambaratonga ambony aty
amintsika dia Madagasikara. Na izany afaka mitady ny lalam-piarah-miasa azy manokana anireo mpiara-monantoka mivantana ihany koa ny université tsirairay arakaraka ny filany sy ny olana izay sedrainy afahana manatanteraka izay politika ny fanjakana amin'ny fampaleovantena ny université manerana ny nosy izay nisy androany ny atrikasa fanokafana fiarah-miasa amin'ireo mpiara-monantoka eto an-toerana sy iraisam-pirenena no karakarainy ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay nirahana tamin'ireo ministera samihafa. Makasika izay fitantanana ny université any amin'ny faritra izay indrindra nidina an-dalambe nitaka ny fialan'ny tompona andraikitra mitantana ny université ny Sava ao Antsiranambidy commune Ampahagna district Nantala Androany ireo mpianatry ny université ny Sava tapaka nandritra izany ny lalana mampitoy Nantala sy Sambava ny fijanonan'io mpitantana ny université ny Sava io ao an-toerana ihany no hamotika ny université raha ny fitantarana ireo mpianatra nandritra izay etsika izay deo raha tsika ny fanampim-panazavana. Sikene manomboka niany zegny izay fagnakisasiagna zay mpianatra ato amin'ny université. Izy ty natao ho an'ny université natao ho an'ny mpianatra fa tsy natao ho an'ny olon-toka. Tonga taty président Mikael Tsela igny no nihetsiky zay nataonay zay natonga izy taty. Donc narinaro napetrany taminay teto. Agnisan'izay ordinateur firo. Zato na mesika zahay. Atreto siane heza tany misy ordinateur. Zahay managna wifi satria zahay mpianatra ambony donc pikariko zahay. Donc mila internet zahay. Wifi net sy ampy to place Topobave. Lafim-baovao mifandraika amin'ny tontolon'ny raharatany kosa no entina amintsika orinasa misa enina ny voalaza fa mandrefitany mirefatra ny amin'ny 7 hektara ntsokosoko ao amin'ny distrika n'Antanimora Atsimo faritra Androy raha ny fitaraina ireo mponina sy ireo tompona andraikitra ambony ao an-toerana amin'izao fotoana izao milaza fa tsy anaiky izy ireo ka nirosy tamin'ny fanangonan-tsony alefa any amin'ny ministera. Andeo raha antsika ny Tsipriam-baovao makasika izay etiny Entsora Soary Malala. Velara-tanty 7.3 hektara no ny voarefy ny orinasa misa enina izay trandraka reny akibony tany Antsokosoko ao amin'ny distrika n'Antanimora Atsimo faritra Androy. Commune enina voakasika izany raha ny fanazavana. Mitaraina ireo mponina ary milaza fa tsy manaiky ny akanan-keriny tanin'izy ireo. Nisy mahalona izany ny dinika narahina taratasy fanangonan-tsony ho fanakanana tsy misy atakandro fandrefesantany io. Anisan'izany ireo be ny tanàna ao Antanimora, Tsafaro, Andala-Tanosy, Andoharano, Imanombo ary Ampamata. Ny lehibe ny fokontany sy ireo solotena mpanjakana ao amin'ny distrika n'Antanimora Atsimo. Misy olo hanao paramètre hanao Antsokosoko ankely. Ka tseke ay io mba vonjeo zahay tompoko fa tsy hagneky io zahay valokominy district Antanimora. Tena tsy hagneky vata zahay satria tsy fomba ay toy, tikibory ay, tsisy faly, hohali avao, tsisy dika, tsy fomba maay toy zahay. Ary ndaty tiana ay, hanao parametre tany ay avao, nana ay aza na tsy boaky menga mifokotane, menga miray mandene, menga mera, menga mi district, menga mi député ay, izay zahay vao magneky io. Fa raha tsy menga amizay tseke ay fa ho lavy ay valokominy. Tena resy zahay valokominy zao district Antanimora, tseke ay fa ho lavy ay zany zay hanao paramètre Antsokosoko tany ay toy. Vonjeo zahay zao président filoha vaovao mba hijery io atoy fa mijaly zahay raha io tafavoaka atoy. Ampeo zahay tompo. Miandry ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana manoloana ny zava-misy ireo mponina raha ny fanambarana nataon'izy ireo hatrany. Lafim-baovao mahakasika ny resaka miaramila misotro ronono takina ny fanafainganana ny fandoavana ny complément indemnité d'installation sy ny prime exceptionnelle annuelle izay efa misoratra any amin'ny tahirim-bola mpanjakana izany hoy ny commandant Andrianandrina Haisent isaky ny ministera no angatahana izany hanaovana izao fanambarana izao hoy izy ireo ny eo anivony ny ministera ny folan-dahy kosa mbola tsy tonga izany ka anairana ny ministera tompona andraikitra araka ny fanamafisana. Leo raha tsika ny fanampim-panazavana. Complément d'indemnité d'installation any miaramila zay voalaza tsy voalohany dia efa nalohany trésor araky taratasy ity ary io mbola affiché hatramin'izao io tamin'ny décembre ka dia miangavy mba alao ho voaloha faran'zaingana io vola io fa efa navoaka ny trésor io tiany taratasy
za tsy mandangy monsieur le ministre de la défense ho an'ny ministère rehetrarehetra izy io fa ny ministère rehetra tsisy olana fa ny ministère en défense any no misy olana tsy mbola voaloha ka miangavy anao an-tanandroa mba vahao io olany miaramila efa retraité io. Ny sampandrara misana ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo tamin'ny tsy ara-dalàna no miandraikitra ny fikarakarana sy ny fitantanana ireo hafananana izay nogiazana ao amin'ireo orinasa ao anatin'ny avonona sodiaty honto ny mpampano ambony eo anivo ny tendrim-pitsarana manokana iadina amin'ny kolokolo na ny apaka Antananarivo izany. Misy araka izany ny anarana atolotra izy ireo araka ny masivana hitantana vonjimaika ny orinasa fipetra izay noraisina mba isiny ny fitohizana amin'ny fampandehanana ny orinasa tafiditra ao anatin'izany ny tombontsoany ireo piasa marobe raha ny fanazavana hatrany ndeo raha tsika ny fanampanazavana mahakasika ity raha ity. Araky ny didisy volana larana fa 724 tsipoka aotra 5 tamin'ny 5 jolay 724 mikasika ny famarinana amin'ny fanjakana ny arena azo tamin'ny tsy ara-dalàna dia nisy fepetra miraisina ho fiarovana ny tombontsoan'ny fanjakana indrindra ny fanagiazana ireo fananan'ireo voapanga izay ahihina onanao fa mitsiambola araky ny fomba fanaon'ny akamaroan'ny firenena izay mampiasa ny fanagiazana amin'ny orinasa dia ny sampandrara misana ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo avy amin'ny tsy ara-dalàna na ny aray no miandraikitra ny fikarakarana sy ny fitantanana ny fananana izay nogiazana. Misy araka izany ny fanagiazana vonjimaika natao amin'ireo compte sy ny fananana orinasa maromaro izay tafiditra anatin'ny vodina sodiata izay mifandray akaiky aminy mba hisy ny fitohizana eo amin'ny fampandehanana an'ireo orinasa ireo. Tafiditra anatin'izany ny fiarovana ny tombontsoan'ireo mpiasa marobe dia nisy ny fangatahana nataona aray mba hanendrena mpitantana vonjimaika ho an'ny orinasa voakasiky ny fanagiazana ka tamin'izany dia nisy anarana natotry ny aray araky ny masotsipana izay napetrina. Ho tanterahana mandritra ny tapabolana ho Sainte Marie manomboka ny 12 hatramin'ny 7 jolay ho avy izao ny andian'ny fahasivy amin'ny hetsika festival des baleines fotoana izay fitsangatsanganana ny ranomasina hijerena ireo trozona miaraka amin'ny paisiansa ny fitsidiana toerana manantantara sy ala samihafa izany. Hisy ihany koa ny fifaninanana ara-panatanjahantena hanome aina ny fety hoy ny festive group izay sy ny AS Madagascar izay mpikarakara ny hetsika festival des baleines. Fanampanazavana mahakasika izay. On essaye tous les ans de se renouveler. Donc cette année on a un spectacle exceptionnel. Miezaka manavao zahay isan'ny taona ka amin'ity taona ity dia hanolotra seho miavaka izahay atao amin'ny toerana iray malalaka ka afaka manodidina ny sehatra ny olona iray ary mijery akaiky ny fampisehoana eo amin'ny lafiny fanavaozana ara-panatanjahantena ihany koa dia nanomana fifaninanana frisbee izahay na izany aza mbola tazomina hatrany ireo hetsika mahazatra toy ny fitsidihana samihafa satria i Sainte Marie dia manana harina miavaka ihany koa noho izany dia tsy tokony hisalasala ny olona ho avy hanatrika ny hetsika festival des baleines. Il ne faut pas hésiter à venir au festival en tant que festivalier. Zao kosa indray tende hoentina amintsika ireo vaovao nisongadina notsongaina vao amin'ny pejy ny vaovao ny Akolo TV ho an'ny androany. Faritra Melaky raofina fotsiny toy izao ny tara ahitana tara na goudron voajanahary ao amin'ny faritra Melaky. Akoatra ny solika mavesatra ao Tsimorosy Bemolanga distrikta ny Morafeny be akora isan'ny tena ilaina amin'ny fanamboaran-dalana fototra isiny ny fampandrosoana ny firenena. Fivorimbe momba ny asa any Genève nataon'ny ministry ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana Denis Franconio maky tamin'ny teny malagasy ny lahateny Omaly Alatsinainy nandritra ny fandraisam-pitenena ny Madagasikara amin'izao fivoriana iraisam-pirenena fa 14 momba ny asa ao Genève izao. Efa noman'ny mialoha kosa ny fandikana ny lahateny ho an'ny tenim-pirenena hafa ampiasaina ao anatin'ny lapan'ny firenena mikambana mba hahafahan'ny rehetra manaraka ny kabary nataony. Mpitsara baolina kitra somaliana Omar Abdul Kadir Artan tsy navela hiditra tao États-Unis. Izy izay voafidin'ny CAF na ny Confédération Africaine ny baolina kitra ho mpitsara mendrika indrindra tamin'ny taona 2022 no laviny ny manam-pahefana Amerikana nefa ny fidirany tao États-Unis rehefa tonga tany antoerana izy amin'izao fiatrehana ny lalao eran-tany ho an'ny baolina kitra 2022 izao ary nalefan'izy ireo any Turquie. Efa nisy ihany koa ny fangatahana visa nataony saingy tsy nisy valiny hatramin'izao raha ny fanazavana. Australie nahitana Cafard du Fleur avy aty Madagasikara ireo kadradraka miisa ray etsy sarina
misy manondrana antsokosoko ny kafaritsy fleur eto Madagasikara. Sary ny manam-pahefana Australiana ny volana May lasa teo ao amina toeram-piompiana iray ny karazana kadradraka misy rahetsy avy any amin'ny firenena maro. Isan'ny hita tao amin'ireo ny kafaritsy fleur avy aty Madagasikara raha ny loharanom-baovao manodidina ny $2 Australiana ny vidin'ireo bibikely ireo raha ny fanazavana. Plaine verte Maurice malagasy misy 430 ahitana lehilahy 17 sy vehivavy 17 tsy manana taratasy ara-dalàna no voasambotra ny polisy tao amina trano fandraisam-bahiny iray ao Plaine verte Port Louis Atsy Maurice androany talata maraina. Araka ny fanadihadiana Savaranonando efa 2 taona teo eo no nipetrahan'izy ireo tao amin'ny toeran'io vao marina fa tsy manana fahazon-dalana ara-dalàna ahafahana mipetraka ao Maurice izy ireo ka antony ny fisamborana. Mpamboly orge ao Vakinakaratra miantso ireo député hampandany ny LFR momba ny droit d'assise ho an'ireo vokatra azo avy amin'ny orge hiarovana ny famokarana. Ratsaivona nilaza ny filohan'ny fanavaozana efa nisy ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny fenitetim-bolam-panjakana na sipantsina momba ny droit d'assise. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mifandraika indrindra amin'ny mondial 2024 i Mexique no mandray mampiatrany ireo ekipa iraniana hanao ny mondial any États-Unis noho ny fifandirana misy eo amin'ny Iran sy États-Unis amin'izao fotoana izao amin'ny andro anatanterahana ny lalao mihitsy vao afaka miditra ao anatin'ny faritra États-Unis ny ekipa pirenena iraniana mandritra ny mondial. Araka ny vaovao farany nefa dia nahazo iza hiditra ao États-Unis ny mpilalao rehetra ao anatin'ny ekipan'ny Iran tokony 10 andro talohan'ny alohan'ny lalao voalohany izay ataony noho ny olana ara-diplomatika sy ny ara-piarovana eo amin'ny États-Unis sy Iran amin'izao fotoana izao dia nifindra nametraka ny toby fanomanana ny tena any Meksika ny ekipan'ny Iran avy any izy ireo no andeha ilalao any Los Angeles ao anatin'ny fifaninanana ao anatin'ny ity mondial tanterahana any Amerika ity. Dia iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy ny antsika manakatona ny filazana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Isaorana sy ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandra-pitafa roa amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fienambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.